Nanaitra ny maro raha vantany voanandre any fanambarana izay nataon'ny ministry ny fitsarana amin'izao fotoana izao Ramatoa Fanirosernay tao amin'ny onjampio frantsay raha nilaza mazava tsara izy ny amin'ny hanokafana fanadihadina ny mahakasika ny filohateoloha Andriamatoa Andry Rajoelina ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsiboko zay dia ny mahakasika ny fanambarana izay nataony ministry ny fitsarana no tena impanantsika ato anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia ndao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Kardinaly Désiré Tsarahazana milaza azo kristianina ny 20 isanjaton'ireo tompon'andraikitra sy ny mpitantana amin'ny androm-panjakana. Tompon'andraikitra ambony izay mpandraharaha mpisehatra amin'ny lafiny sosialy sy toe-karena kanefa voafetra amin'ny endrika ivelany ihany izany rehetra izany. Manao sinema fotsiny isika rehefa mivavaka. Ny tena finoana dia fanovana ny fomba fiainana ho iatrany ny kardinaly Désiré Tsarahazana tao Toamasina tao tamin'ny lahady lasa teo iny. Mila mandiny tena ny mpino mba hiovan'ny fo ka tena ho fitiavana marina amin'ny fampandrosoana ny firenena ny maha-kristianina azy fa tsy sanatria akory natao hialokalofana ao anatin'izay hoe fivavahana sy mody kristianina izay araky ny voalazany ity kardinaly ity hatrany. Eny marina aloha izay voalazany izay satria maro amin'ireo izay milaza azy ho tena mpivavaka sy ho tena kristianina nefa dia ratsy fanahy sy tsy mba mahay miantra ny hafa na ihany koa diso miaina ao anatin'ny fitiavan-tena tanteraka izay hany ka tsy mahalala afa-tsy ny tenany ihany izy ireo ao anatin'izany rehetra izany. Efa maro ny profy ny vaingana izay hita izay ary efa maro ihany koa ireo izay tranga hita eny amin'ny fiarahamonina eny manoloana an'izany rehetra izany. Meeting d'athlétisme tao La Réunion indray azony ralisy ny laharana faharoa tamin'ny hazakazaka 500 metatra ny anjera izy teny mpatongavana. Tsy nasakana antiatleta malagasy ity tsy azo vokatra tsara ny sakantsakana sy ny fingapingana izay saika tsy nandefasana azy niatrika ny fifaninanana io. Proof izao fa tena manana ampo ary afaka mitondra avony firenena eny amin'ny sehatreretsan'ny firenena ity atletatsika malagasy ity ka dia mirarisoa azy hatrany amin'izay vokatra tsara azon'izay amin'izao atletisme tany La Réunion izao hatrany. Vondrony afrikanina indray raha ny fijeriny CPS dia efa misy fiovana tsara ny toe-draharaha ao Madagasikara ao. Tsy ampiasa intsony ny teny hoe fanonganam-panjakana na fiovana fitondrana izay tsy manaja ny lalam-pandrenana ny CPS. Miantso ny hamahana ny tena antony nahatonga ny olana ara-politika sy ara-pitantanana ny CPS. Tsy mitaky intsony ny hiverenana amin'ny voalaza ny lalam-pandrenana toy ny nataony teo aloha izy ireo amin'izao fotoana izao. Eken'izy ireo fa tapitra tokoa ny fitondrana teo aloha. Miantso ny vondrona afrikanina ny mpiara-mombona antoka iraisam-pirenena sy ny vondrona iraisam-pirenena ny CPS mba hanosy ny fanohanana any Madagasikara indrindra amin'ny resaka loharanom-bola. Angatahan'ny CPS amin'ny vondrona afrikanina ny mba hampidirana any Madagasikara anatin'ireo firenena izay mahazo tombotsoa amin'ny FAST na Facilité africaine de soutien aux transitions inclusives. Fandaran'asan'ny Union africaine miaraka amin'ny fanohanana ara-teknika sy ara-bola avy amin'ny PNUD izay hanampina ireo firenena afrikanina ao anatin'ny fitondrana tetezamita. Mbola miato ny fandraisana anjarany Madagasikara amin'ny fivorian'ireo rantsana ofisialy ny vondrona afrikanina amin'izao fotoana izao. Miantso ny mpitondra fanjakana malagasy izy ireo mba handrafitra tondrozotra mazava ao anatin'izao tetezamita izao hatrany. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika ny fanambarana izay nataony Fanirosernay izay miteraka resabe amin'izao ankehitriny izao satria nanaitra ny maro ity fanambarana izay nataony ministry ny fitsarana ity. Hosokafana ny dingany rehetra hahafahana miroso amina raharaham-pitsarana ho an'ny Andriamatoa Andry Rajoelina ho inambarany hatrany alohan'ny farany taona izao no eritreretany ity ministry ny fitsarana ity hanaovana an'izany rehetra izany araky ny voalazany tao amin'ny RFI. Dingana mialohany mety ho famoahana ny didy fampisamborana iraisam-pirenena ho azy sy ho an'ireo mpikambana teo anivon'ny gouvernemanta teo aloha hoy ny fanazavany hatrany izao hetsika izao.
tsy azo atao hoy misy ny fitsarana ny mamoaka didy fampisamborana iraisam-pirenena avy hatrany raha tsy misy ny fanadiadiana ary alefa ny fampiantsoana izay voadidy fampisamborana. Ity farany izay nanamafy fa mbola tsy misy aloha ny didy fampisamborana iraisam-pirenena ho an'Andriamatoa Andry Rajoelina sy Premier Ministre lehibe ny gouvernement teo aloha Andriamatoa Ntsay Christian fa mbola vao sokafana ny dingana rehetra amin'izany rehetra izany. Midika izay fa tena tsy andefitra amin'ireo rehetra izay nanao antsanambiny teo aloha ny fitondrana amin'izao ankehitriny izao satria porofo mitohaka amin'ny tendany izao ilay fikasana an'izay rehetra izay amin'ny hoe hamoahana ny didy sy ny fanokafana fanadiadiana mahakasika anireo mpitondra teo aloha. Mbola araky ny voalazany ministre ny fitsarana trany nandrisan'ny fivrina izay fa 7 ny Assemblée d'État parti eo anivony Cour pénale internationale izay ho tanterana ao La Haye Pays-Bas amin'izao fotoana izao noho ny resahany ministre ny fitsarana fa nirso Ernevo izany rehetra izany fa hevi-baovao ho mendrika ny hanasazina ireo endrika sy rafitra matanjaka amin'ny kolikoly rehetra misy vondrona na olona manampahefana manararaotra sy mifehy ny rafim-panjakana sy fanapahan-kevitra ny fanjakana ary ny harina voajanahary ho tombotsoany manokana hoe ny fanazavana trany. Nanolo-kevitra ny hampidirana ny heloka bevava momba ny fifehezana ny tsy ara-dalàna ny fahefam-panjakana ho isa ny heloka henjana eo amin'ny sehatra ny fitsarana iraisam-pirenena araky ny voalazan'ny ministra ny fitsarana hatrany. Midika izany fa tsy mitsahatra mitady vaholana andro manalina ny ministra ny fitsarana amin'izao ankehitriny izao mba hanafoana tanteraka izay endrikendrika kolikoly izay hita fa tena mambotry firenena izay. Enganeo foana tanteraka tokoa izay resaka kolikoly izay ary enganeo ihany koa mba voafongotra hatramin'ny fakany. Eny tsara aloha le ezaka amin'izay hoe hamoana hatramin'ny fakany ilay kolikoly izay fa io moa zany araky ny fiteny ilay manao hoe ao anaty baiboly ao dia aoka izay tsy nota taminareo no hitorabato azy. Io mantsy matetika teny izay fandementsaina izay mahazo isika zanak'olombelona indrindra fa isika kristianina izay mandala amin'ny maha kristianina isika izay hanika lasa be famindrampo isanandro vaky izao satria samby olombelona izay samy nanota ihany isika teto ambonin'ny tany teto. Izay no masaka azona rozy tao anatin'ity video ity tomboko lazy tomboko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa nahito isanandro. Tomboko lazy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.